Ny ho avela fotsiny amin'izao ny zavatra tsy mety izay ho tany saiko aminareo eto, satria isika malagasy dia mila mahafantatra inona ny zavatra mitranga ary tsy ho tantaraina fotsiny ihany fa isika izay manatrika eto dia hafantatra amin'ny antsipiriana inona ireo zavatra tsy mety ao anatin'ity fanomanana fifidianana izay lazainay fa fehibosoka ity ary dia rahantsika mahita eto izany. Ny pirofo izay nananay moa dia ho alefanay amin'ny fitsarana mahefa satria efa mihoatra ny mety ny osoka izay natao ary efa tsy atao hoe minambary aza misy latsaka intsony fa tena efa fanahiniana mihitsy ny zavatra mitranga. Olona 10 million ve ny ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsy ho hisy zavatra okianina ao anatin'le lisym-pifidianana fa ny zavatra tsy mety dia le isy antarana ny imperfection an'le lisym-pifidianana ho taritana mandeha makany amin'ny zavatra tsy mety zany. Ka amin'ny herinandro dia mbola mandroso ao anatin'le mangaraharitsika dia ho avoakatsika ny atlasy électoral voalohantsika ny mamoaka an'izay eto Madagasikara. Io atlasy io zany dia misy ny géolocalisation an'ny bureau de vote rehetrarehetra mangarahara tsy misy ohatran'izany, tsy misy ohatran'izany. Avadre tsy marina ny bureau de vote fictif, tsy marina ny hoe lisym-pifidianana zao sy zao, indrindra bulletin de vote précoché dia zavatra anankiroa ny zavatra lazaiko. Za présidentienia hoe teto amiko fa fantatro ny bureau de vote olony bulletin de vote osoka sy ny bulletin de vote tena izy. Fa ny faharoa izay adinontsika tsy ety mihitsy zany bulletin de vote précoché zany satria ny antony bulletin de vote rehetrarehetra ilatsako naturina dia co-signature ny membre de bureau de vote anankiroa zay vao tafiditra ao naturiny izy ary zay vao valable izy zany. Ny ho avela fotsiny amin'izao ny zavatra tsy mety izay ho tany saiko aminareo eto, satria isika malagasy dia mila mahafantatra inona ny zavatra mitranga ary tsy ho tantaraina fotsiny ihany fa isika izay manatrika eto dia hafantatra amin'ny antsipiriana inona ireo zavatra tsy mety ao anatin'ity fanomanana fifidianana izay lazainay fa fehibosoka ity ary dia rahantsika mahita eto izany. Ny pirofo izay nananay moa dia ho alefanay amin'ny fitsarana mahefa satria efa mihoatra ny mety ny osoka izay natao ary efa tsy atao hoe minambary aza misy latsaka intsony fa tena efa fanahiniana mihitsy ny zavatra mitranga. Olona 10 million ve ny ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsy ho hisy zavatra okianina ao anatin'le lisym-pifidianana fa ny zavatra tsy mety dia le isy antarana ny imperfection an'le lisym-pifidianana ho taritana mandeha makany amin'ny zavatra tsy mety zany. Ka amin'ny herinandro dia mbola mandroso ao anatin'le mangaraharitsika dia ho avoakatsika ny atlasy électoral voalohantsika ny mamoaka an'izay eto Madagasikara. Io atlasy io zany dia misy ny géolocalisation an'ny bureau de vote rehetrarehetra mangarahara tsy misy ohatran'izany, tsy misy ohatran'izany. Avadre tsy marina ny bureau de vote fictif, tsy marina ny hoe lisym-pifidianana zao sy zao, indrindra bulletin de vote précoché dia zavatra anankiroa ny zavatra lazaiko. Za présidentienia hoe teto amiko fa fantatro ny bureau de vote olony bulletin de vote osoka sy ny bulletin de vote tena izy. Fa ny faharoa izay adinontsika tsy ety mihitsy zany bulletin de vote précoché zany satria ny antony bulletin de vote rehetrarehetra ilatsako naturina dia co-signature ny membre de bureau de vote anankiroa zay vao tafiditra ao naturiny izy ary zay vao valable izy.